manao ahoana daholo isika ny tokantrano antenainay fahasalama tsara dia anaraka ny meteo hatramin'ny farany etỳ am-panomboana dia efa ampiomaninay sahady isika hoe any amin'ny alakamisy zoma any dia mety ahitana fiakarana ny maripana voavinavina ambony indrindra saika manerana ny Madagasikara any amin'ny ilany andrefana iny ary moa dia mety hananika ny 40 degré celsius ihany ho any fa ahafahantsika manamarina izay dia asaina ampitiavanareo anaraka sahady ny meteo ho an'ny rapitso dia ny mandravitra ny toetry ny androsika alohan'io dia saika ala izay malefaka somary antonony dia aty amin'ny ilany avaratry Madagasikara aty dia mbola mitoy mafimafy ihany ny fitsokan'ny rivotra indrindraindrindra eo anelanelany Antsiranana sy Antalaha dia mety hiteraka onjavavety izay ka mampitandrina sahady ho antsika mpampiasa ny ranomasina indrindra ireo mpanjony madinika mba ahafahana misoroka ny loza mety hateraka izay. Dia ho an'ny toetry ny androntsika amin'izay ary ho an'ny rapitso ahita orana malefaka mitsitapitapy ihany any amin'iny faritra any Antalaha sy any amin'iny Analanjirofo iny. Mety amin'ny fatry ny Havoatany indray ahita andian-javona saika amin'ny alina sy amin'ny Vaomaraina mpakatra any amin'iny Morondava iny dia mampiomana ihany koa zahay ho antsika izay mpampiasa ny lalana indrindra izany ny mety hamily fiara any amin'iny lalam-pirenena faharoa iny fa mety hampiena izay tahany fahitana izay io fisian'ny zavona Vaomaraina sy mandritra ny alina io dia mila mitandrina isika mba hisorohana izay mety ho loza teraka izay ihany koa any Mangoro Manjakandriana Moramanga sy any Maharita zany. Sisan'izay dia saika maina ny andro amin'ny tolakandro sy amin'ny takariva dia saika mibalika be foana amin'ny masoandro manga ny lanitra eran'ny Madagasikara ankoatriny aty Morondava sy any amin'iny ilany andrefan'ny faritra Idiana iny. Ny vinavina ho an'ny maripana 40 degré celsius hatrany any amin'iny faritra Ivakina Karatra iny somary ambanimbany ihany mety misy miteny hoe fangamo tsy efa lasa le ririnina fa ampatsiahivintsika hoe ao anatin'ny lohataona mety misy fotoana mangatsiaka mety misy fotoana mafana ary aoriana kely eo ihany koa aza moa dia mety ahazorana tandrifindrao na mety arahi-kotroka dia izay ny maha-lohataona azy. Dia ny vinavina ho an'ny maripana ambony indrindra tafakatra 10 degré celsius indray any Antsohihy ihany ho anareo mpiala voly any amin'iny Mahajanga sy any Mahevatanana any 4 degré celsius ny eto amin'ny fatry ny Havoatany manodidina 13 hatramin'ny 15 degré celsius. Raha ho any amin'ny reto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara reto ianao na any amin'ny nosy kely manodidina antsika dia ny toetry ny andro any Paris sy Maurice ary Comore ho an'ny rapitso dia saika mitovy manorana malefaka ny andro ny any Milan, Johannesburg ary ny any La Réunion indray mibalika ny masoandro dia any Nairobi, Bangkok sy Seychelles. Eto mpamaranana dia manasintsika rehetra hanatrika ny famelabelaran-kevitra izay hatao eny amin'ny NSPC Mahamasina amin'ny alakamisy 14 ny volana septambra ho avy izao. Miompana indrindra izy io amin'ny fikarohana mikasika ny fifandraisan'ny toetrandro sy ny fahasalamana. Isika rehetrarehetra moa dia efa mahatsapa fa misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny tsirairay io toetrandro sy toetry ny andro io raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny hoe sery sy ny gripa rehefa inizay miova ny toetry ny andro izay dia izay amin'ny alakamisy 14 ny volana septambra amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora izay ny fotoanantsika tsy misy mividim-pidirana veloma daholo ary